miasa mavita zavatra goavana nao. Aza mipetrapetraka aza matoritory fotoana hipetrapetrahanao tokony avitanao zavatra, fotoana hijerevanao tele tokony avitanao vavaka, tokony amakinao baiboly, tokony efa lasa lavitra be mihitsy nao ohatr'izay. Fa amin'ny fotoana ianao tsy mijanonjanona mihitsy amin'ny fanompoana ny tompo fa voahonitra ao ny lasanao dia milaza aminao fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Tompony aretana voavoavoatra ohatr'izao ianao e. Efa mafy. Misy fotoana manao etika ohatra manao croisade monsieur télé dia malefa ny toriteny. Tokava daholo tsika rehetrarehetra. Tonga eo ny 50 zato amin'ny sabata herin'iray. Manjavona daholo izy menakavy. Dia manao etika ilay dia tonga anay. Ao anatin'ireny 50 ireny raha misy olona voavotsy amin'ireny 50 ireny anankiray angamba. Fa ny mahagaga efa maninona ianareo ny tavela eto. Fa maninona reo ny tavela eto? Efa tiany Jesosy ho vonjeny nareo reo. Alleluia. Noho izany toerana misy anao io aza vela isiaka intsony manokety fa tazomy mafy izay anananao mba tsy isiaka ny satroboninahitra ao. Fa ny fanomponan'Andriamanitra dia fiazaka zany. Nileny nataon'ilay vehivavy Maria Magdalena teto zany zao. Tsy nivavaka be izy. Hoe za Andriamanitra mamindrafo aminy. Misy karazan'olona manko a mandoalika izy mangatika Andriamanitra fona aminao a bebaka aminao a zao fa rehefa aveo izy ny ataony ihany ny ataony. Dia rehefa lavo fanoroana izy dia enjehany eritreriny tena mbola rapoka indray a, mbola ohatr'izao indray a. Fa neny Maria Magdalena tsy zany tsony nataony fanapahan-kevitra, tsy zany tsony nataony fa fanapahan-kevitra tena iova marina, nanonitra ny fahotany natondihany teo. Tsy vitany vavaka fotsiny, bebaka fotsiny dia samy alina. Fa ny fanaporofonao fa iova ianao onery mihitsy ny fahotanao androany. Tahaka nataon'ilay vehivavy mpanota ny anarany ao anatin'ny baiboly. Kanefa na dia mpanota izy rehefa nanao an'io fihetsika io satria natsapany famonjen'ny tompo azy izy dia nandraraka an'io menaka manitra io teo atongotry ny tompo. Ho Jesosy voavela ny elony be satria be fitiavana izy. Antanino akaikinao, misy olona voavela eloka be zany ve dia misy olona voavela eloka kely? Dia mba metro fantanina ny tenanao anisa le voavela eloka be anao sa anisa le voavela eloka kely satria miteny ny tompo eo voavela ny elony be satria be fitiavana izy. Fa tsy voavela tamin'ny kely ozy izy dia maninona? Dia ametraka fantanina aminao zany iza zany le tenanao misy anao le voavela eloka be sa le kely? Ahoana ny anaporofonao zany? Satria anao niaritra tamin'ny masoandro. Le tehaka mafy izy niaritra tamin'ny masoandro izy. Voavela eloka be zany izy. Mba ahafahanao tena mahazo antoka androany, onery mihitsy ny lasanao manomboka amin'ity androany ity. Mihaino avy antsika aza mijery andrareo reny fa ty aminah mijery. Mba ahafahanao mahazo antoka tsara mihitsy ny amin'ny famelan-keloka amin'Andriamanitra anao, onery ny lasanao. Miazaka za manomboka eto. Aza mipetrapetraka intsony izay mahatsapa fa nivonjen'Andriamanitra tao anatin'ny fahotany. Miazaka za ataovy ny asan'Andriamanitra. Aza miandry olona, aza mijery olona fa ny olona manao ara mbola ho takonana. Afaka takonanao zay fa tsy maninona. Ireo mpanompon'Andriamanitra toa takony any fa tsy maninona. Fifalianao anay ny mahitanao mirehatra be miazakazaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mety ho vitanao ve zany rehavana malala ny tompo? Mety afaka anao dingana lalindalana ho izao toerana misy anao zao ve ianao? Amen sa tsy amen? Tsy hainy tsara le amen. Eny Jesosy zany. Fa mila miazakazaka tsika manomboka eto. Tsisy olona anterena ny tompo afa-tsy ianao zao. Ianao zao ny mahalala ny marina. Ianao zao matona atsona tonga amin'izao fahamarinana zao. Ianao ny mpiara-miasa amin'ny tompo amin'ny fampandrosoana amin'izao fanjakan'Andriamanitra zao. Ka noho izany rehavana andao tsy hipetrapetraka intsony ka hoe isika efa malala ny fahamarinana indray anao ampahirezina lava. Donikeny eo akaikinao mba mila mahery amin'izay hoe aiza ve dia ampahirezina foana isan'andro san'andro zao? Zany zao misy miteny hoe zany hoe dia tsy ampahirezy zany izy fa pampahery ah.
misy afaka manao défi ohatr'izany ve manomboka androany anao tsy mila fampaherezana fa pampahery anao manomboka androany tsy de kivy ndray ry apôstôly marina mafy de zany foana ve mila mijoro mpanompon'Andriamanitra mahery anao manomboka eto na hoana moa ny sasany tsy mety kivy fa hoana anao mety kivy na hoana moa ny sasany mijoro tsara tsy mila fampaherezana amin'ny olona manino anao mila fampaherezana ndo iezakitsika manomboka eto amen na ary iezakitsika ny fitiavana an' Jesosy Kristy tompo tahaka nataony Marie Magdalene fifaninana io raha lasana bavy malala ao amin'ny tompo ndo hifaninana tena akaikinao ndo hifaninana zay ray mahita fity am' Jesosy amen asiteka mafy an' Jesosy misy karazana famelan-keloka zany tsy azo amina vavaka tsotra fotsiny hoe mifona aminao a Jesosy mamelan-keloka fa misy karazana famelan-keloka manao dingana mihitsy le olona manonitra n'iny lasany iny aloha zay anankiray de miazakazaka mafy amin'ny asan'Andriamanitra tsy akijanona mihitsy satria zao izy miaina eo amboniny tany olona manonitra ny lasany ohatran'ny olona ananana trosa mino fa samy nandalo tam'izany daholo tsika fo lefa afaka tsisy trosa tsonitsika raha mbola misy olona ananan'olona trosa de ankafan'Andriamanitra lala-pitahina anao amoana zany trosa zany amen ary ho mpampisambotra fa tsy mpisambotra intsony hitanao hoe tsy olona ananana trosa tsy afabela mihitsy raha tsy voalohany le trosa azonareo tsara angam'izany mandeha eny atsena izy de ao anatin'ny saina hoe za io ananan'olona trosa ao atsano izy de ao anatin'ny saina hoe za io ananan'olona trosa na mihinam-bary ary ila ho maisatra mihitsy ny fampidirana an'le varany ambava satria ananan'olona trosa tadidio tsara fa ananan' Jesosy trosotsika rehetrarehetra namonjy anao izy tamin'ny fahotana vitanao tamin'ny fahotana vitatsika inona kosa zany mba ho ataotsika manomboka eto ananany trosotsika ny olona ananan'Andriamanitra trosa de olona mpanonitra foana izy ty ambonin'ny tany mpanonitra amin'ny fotoana zany izy tadokivy de mila verina anatin'ny saina za iny ka olona manonitra ny lasako hoe ny lasako ana mbola tsy voahonitra de hotivy ndray ave amin'ny fotoana izy kapokapo mivavaka de ina ny zavatra tokony tonga anatin'ny saina mpanonitra ny lasany izy mazava aminao zany afatr'Andriamanitra zany lazao amin'io akaikinao mpanonitra ny lasanao ianao io mpanonitra zany zavady ny mpanonitra zany ve miandry tanina lava mivavaka sady mitsikitsika any amin'ny teny amintsika ahoana miandry tanina ve ny olona mpanonitra mivavaka eo atsika eto Antananarivo sy ny manodidina eny amin'ny kianja maitso anala mahitsina io fotomavaka amin'ny sabaty miandry an'izany ve ny olona mpanonitra tsy miandry an'izany izy ahitanareo mahatonga an'ireny karazana olana be dehibe mbola tsy mety afaka reny tsy hoe enao ny nanota be tsy hoe fahotana ataonao ankehitriny fa mbola manonitra n'le lasanao ianao de raha miazakazaka be zany ianao amin'ny asan'Andriamanitra tena manao zay traty ny herinao mihitsy voahonitra aingana le izy de anomboka hotahin'Andriamanitra tsy akijanona am'izay ny fananao sy ny fiainanao tena mariny zany fa izany toroteny zany tsy de fitoro loatra satria mavesabesatra ry tsy zakan'ny olona manonitra ve fa misy karazan'olona manonitra ny lasany vitany tany aloha tany izy nandray famelan-keloka fa onerana le izy manonitra de zay ny mahatonga ny olona mbola misarisarika le olana avy ao ariny fa amin'ny fotoana ianao tsy mijanonjanona mihitsy amin'ny fanomponan'ny tompo fa voahonitra ao ny lasanao de milaza aminao afa hotahin'Andriamanitra ianao azonao ngamba zay a itian'Andriamanitra tongavany anjaratsika ny miezaka manomboka amin'ity androany ity ao anatin'ny volany fijinjany tsika mamafaza betsaka manova tahaka ny Simona sy Magdalene fa nanao ihany Simona fa le ranabavy nanao mihoatra azy izy nandray famelan-keloka lay vehivavy hianatra kely faraparantsika de faranantsika ny afatr'Andriamanitra oabolana raha isony hoe ny boky ny oabolana ampianariko anao hoe enao ve olona tsy tahina mihitsy ve enao sa olona efa voatay efa ela be
Antony io zany aloha akaikinao lefa voatay efa ela be anao sa mbola tsy nitahina mihitsy hatramin'izay? Azanao atao tanan'ny olona efa voatao hoe? Azanao atao ambony be mihitsy hoe? Da ho azy, irevantsika ny voalazan'ny baiboly. Ohabolana toko 70 ny andininy fahaenina. Ohabolana toko 70 ny andininy fahaenina. Inona ny voalaza ao? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miara-mamaky daholo tsika rehetrarehetra. Isa 2:10. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy miara-mahiny daholo tsika. Ny fitahiana hony no ao amin'ny lohan'ny marina fa lozany mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Fitahiana no aiza hony? Aiza hoe? Aiza tsara le avy namatseriko tsara. Zay zavatra tianao ho tonga anao amin'ny fiainanao ao anaty lohanao ao daholo. Zay zavatra tianao azy ao anaty lohanao ao daholo. Fa inona no tokony atao? Mila ampiasaina ny lohanao. Ty saitsika ty mila miasa ty ivoahan'le fitahiana atao anaty lohantsika ato. Fa ny olona tsy tahina mahatonga azy tsy tahina tsy te hampiasa saina izy. Tsika zao mampianatra hoe mba atonga tsika hijinja dia mila mamafy tsika. Zany nge saina ampiasaina e. Fa ny olona tsy te hampiasaina dia mipetraka eo zany hoe tsy rarahany zany. Tsy te hanina izy zany amin'izay. Dia hivoaka le fitahiana sa tsy mivoaka? Nefa misy fitahiana ao anaty lohany. Fa mila mampiasa saina zany izy raha te ho tahina zany aho dia mamafy zany dia mijinja. Raha te ho vovony zany ny fanahiko dia ina tokony atao? Tsy manota zany dia vovonjy ny fanahiko. Ato anatin'ny lohantsika daholo io fitahiana rehetrarehetra io. Aza tsiriritra mijery ny fiainan'ny olona hoe oay. Fa inao koa tokony ohatra lavitra ndreny satria ao an-dohanao ny fitahiana. Donikely eo akaikinao foazy amin'izay io lohanao io. Aza matoritory fa ny olona kamo mampiasa saina. Variana matory fotsiny izy. Tsy te hetsika mihitsy eo amin'ny fiainany. Variana mipetrapetraka fotsiny izy ao an-trano. Tsy miasa saina mihitsy hoe za tokony anao an'izao, za tokony anao an'izao, za tokony anao an'izao mba hitahiana ny fiainako. Raha mipetraka fotsiny ao an-trano ianao ho tahina anao sa tsy ho tahina? Fa mila ampiasainao ny sainao. Raha misy olona te ahay tsy mampiasa ny saina izy fa te ahay io za te ho afaka faradinana. Afaka sa tsy afaka? Fa tsy maintsy atao inona leloha? Ampiasaina io satria ao le fitahiana ao. Manomboka androany zany tsy tokony nisy olona petrapetraka intsony. Na dia mbola tsy nahazo anjara fanapahana renao. Mila mba mampiasa saina hoe inona mba tokony atao koatry ny Mary Magdalena ka nga izy invité tao anatin'ny fisakafoanany Jesosy sy Simona ino izy ty Simona Fariseo. Invité tao sa tsy invité? Fa inona nataony? Nampiasa ny sainy izy satria ato le fitahiana. Nidirany ankeriny tao. Na dia mbola tsy nahazo anjara fanapahana mbola tsy viteny hoe inao manao an'izao ianao. Ianao mihitsy mila mampiasa saina hoe mba hanao an'izao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa aza miandro tolorana foana. Fa raha miandro tolorana foana ianao dia tsy ezaka mihitsy. Fa ianao mihitsy ny mila mikaroka. Azonareo amin'izay ve? Misy olona lasa saina be mihitsy ay kay za ty tena feno fitahiana kay atao anatin'ny tapon-dohako ato. Ay kay ianao io tsy olona tsinitsinina kay ianao io. Olona manana ny maiza antsika kay tsika fa mila maninona fotsiny? Mila mampiasa saina tsara fotsiny zany manomboka eto. Mila miasa saina tsara mihitsy manomboka eto. Inona reny ataoko atafavoahako? Ahoana reny ataoko mba hampitombo ny ara-panahiko e? Dia mampiasa saina zany ianao satria ato le fitahiana. Miezaka ianao manao alibavaka amin'ny fadiana vavaka mafy be mihitsy. Dia miakatra ny ara-panahinao. Fa tsy misy zavatra tonga ho azy fotsiny zany io. Fa mila ampiasainao le fitahiana satria ao an-dohanao ao le izy. Azonareo tian'Andriamanitra maro. Velatra be zany fa tsy te hitory teny lava be aho. Fa ny olona te ho tahian'Andriamanitra mila makinga saina. Fa tsy variana mipetrapetraka fotsiny. Ohatra zao anome ohatra kaiky atsika. Ohatra niteny tamin'ny Esau zany zao Isaka. Esau a efa antitra za io. Efa paina ny masoko.
tsy fatako tsony hoe rovina ny fotoana fatesana fa mandehana anao avy any pia itsofa ny fanahako rano anao zay ny tenen'ny Isaka tamin'iny sa tsy marina zany de lasa Esau nandeha naka ny fitaovana fiazana de lasa nandeha nakany an-tsatany nandeha ny azy Esau tsy mivaky loha fa de arabaky teny be fotsiny hoe mandehany anao avy any pia de mbola lasa ny sahirana be tany an-tsaha fa i Rebeka nampiasa an'le fitahina tao anaty lohany izy de eny le tenin'ny Isaka Jakoba itsodrano any Esau rahalahanao ny dadanareo fa zao nanaovantsika azy Esau mbola lasa nandeha niaza any alavitra be any fa inao kosa kinga saintsika ndana le atsambala atsy alaina zany anamboatra azy de hoarositsika ny any pi mba hainao ny azo tsodrano ka zangy ozy izy Jakoba olona malambolambo e raha vao fantatry raha io hoe tsy Esau de ozonina avelao lozina tokony anao a fa zao amenanao ny akanjony Esau de ale volon'ondry iny aho atao ito amin'ny tananao eto de lasa amizay feo amin'io feo any Jakoba tonga rikaiko de tonga sady ve enao ana karatao vetivety kely ka nitahiny Jehova maninona izy am'zany antaniny akaikinao maninona izy am'zany mampiasa an'ilay fitahina atao anaty lohany izy am'zany ka Jehova efa nitao izy ay de gaga amin'io Isaka amin'io sady mandinika any a tena Esau marina ve enao anaka tena Esau a raha io ny feo anao manko tao feo any Jakobako masina amin'io painy sainany miasa eo a avy hoe ny zanako mba horoako mitanjo ny Isaka amin'io andehany iny ifofona an'le fofony sa avy hoe ny fofonao ry zanako tahaka ny fofony sa hotahiny Jehova ane anao ny andony lanitra sy ny tsirony tany age ameno anao amelona anao sofony Isaka ranto io amizay izy amin'iny eo fa veriny fa izy veriny fa Esau rehefa ny saina no ampiasaina mahazo zavatra be dehibe anao Esau mbola varina nandeha tary alavitra be tary mbola nitadiny tsy misy fa neny Jakoba sy Rebeka reny zay nisy teo aminy nalefany rehefa ny sainany miasa mavita zavatra goavany ianao azonareo tsara ve zany afatra Andriamanitra zany aza mitady sarotra tsony manomboka eto fa mianga amikely ampiasao ny sainao na amin'ny resaka asany zany mila mampiasa saina fotsiny anao de lasa lavitra aza mipetrapetraka aza matoritory fotoana hipetrapetrahanao tokony avitanao zavatra fotoana atoritorianao tokony avitanao zavatra fotoana hijerevanao tele tokony avitanao vavaka tokony amakinao baiboly tokony efa lasa lavitra be mihitsy nao ohatrizay fa le saina matory fa manomboka eto ny sainao mila mifo de tsy mipetrapetraka intsony amen sa tsy amen ndao iaraka ezaka tsika manomboka eto io saitsika io lohatsika ngeza be io mialatsiny ampiasao io jereo keny io akaikinao io misy zavatra ao anaty lohatsika ao ndao ezaka manomboka androany fa Jehova nampy atsika egane ka midra fo aminao izy am'ty sabata ity ary na inona ho kasainao sangatanao eto de omen'Andriamanitra anao zany tahaka an'ilay lehilahy antsoina hoe Jabezy io lehilahy io lehilahy sy tena niady mafy izy teo amin'ny fiainana satria saro-piterahana be mihitsy ny reniny tamin'ny teraka azy tao le olona efa naiky tsy azo reny naiky tsy azo izy tamin'izany fotoana zany sarotra be niterahany reniny azy zay natonga ny anarana atao hoe Jabezy nalaza ratsy inona ikena moniny reniny inona ikena fatiny reniny na de nalaza ratsy ary Jabezy rehefa nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra egany ka mba hotahinao ka ho alalanao ny taniko ary ny tananao ny ho amiko de nomen'Andriamanitra azy zany fangatahan-drehetra izany ivavaka sika rehefa avy eo angataka eo anatrehan'Andriamanitra manana finoana fa omen'Andriamanitra anao ny angatahanao rehetra fa zao tadio tsara onero ny lasanao manina tsara hoe onero raha mbola misy fotoana hiazaka zany amin'ny asan'Andriamanitra aza miandry am'zany ary tsy miandry tany tsy miandry teneny mbanao vanry fa raha mbola misy fotoana azo anao
fa tsy fantatsika tsony ny fotoana iavin'ny tompo. Manapa-tonga ny tompo onery daholo lasa mba tsisy trosa mipetraka tsony. Amen. Asa natony tanao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izany hafatrany.